Dallana miziki sanandro eny tompo anatiny afaleana anatiny manahirana ahireo agnilasika tsy avelany wirery atsika eko mamindra matokia ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika saotandiavindavitsy ie fa tena marigny atsika saia fa e ho agnivotsika ie efenisanisignana misa tokana ny raha itsika vana olo raika atsika pianakavy eko tagno soare ny fiavanana Ramatoa ty zay ateny région sy Ramatoa sy Fokotany pasteur eto toerana tena koa dia président fiangonana eto toerana androany fa efatra ny volana sabotsy fa efatra ny volana novambra taona 17 no anokanana ity fiangonana eto ampanenjanana ty eto nolohan'ny ireo tompon'andraikitra manam-pahefana eto amin'ny fanjakana ny solotenan'ny région dia Andriamatoa Noarinjanahary Jean Raymond sy Ramatoa sy Fokotany Madame Lisette Arazana Masy ya sy ny pasteur filohan'ny régionaly Fianaratsoa pasteur Tserila ny filohan'ny paroisy ny Lola Nelson ary ny filohan'ny fiangonana Randasana Alfred pasteur Mayola André Christian Dieudonné no manapaka ty ruban ty fanokanana izao fiangonana izao. Tiaka mafy tika. Atsika efa lanjariavany zanakandranodrainy atsika ro iraka vavolombelona ampailalany fitiavany miara-dalana mitsiky isanandro eny tompo anatiny afaleana anatiny manahirana ahireo agnilasika Savelani wirery atsika eko mamindra ary matokia ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka Fiavanana apokalypsy eto Madagasikara régional Fianaratsoa fanokanana ny fiangonana Basana ampanenjanana notarimy pasteur Mayola André Christian Dieudonné filoha maneran-tany sy ny mpiara-miasa aminy pasteur Rambiasa Erzotserila filoha régional Lolandria Mari Mbozy Nelson président paroisse Lolandrianandrasana tany fiangonana nataony sabata 6 novambra 17 sy 2 arivo